Manolotra ny arahaba tompoko. Mirona kokoa makany amin'ny volinandro fahavaratra isika amin'ity herinandro ity. Arak'izany dia mbola miandrandra oram-baratra hatrany ny ankamaroan'ny faritra maro eto Madagasikara. Ireto misy fiatsika vitsivitsy ifampizarana aminao rehefa mikotroka ny andro. Voalohany ao anatin'izany dia esory avokoa ireo fitaovana rehetra mandeha amin'ny herinaratra. Manarak'izay ihany koa dia aza milalao na mampiasa finday raha tsy ao anaty hamehana. Ary ny farany dia arao-maso akaiky ireo zaza madinika, ny zokiolona ary ireo olona manana fahasembanana sy ireo olona marefo. Andao jerena amin'ny antsipiriany ny vinan'ny toetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina. Isy tandrifin-drahona iserana ny voamaraina, ny morotsiraka ny fahatry Sofia, Boeny, torak'izay ihany koa ny morotsiraka ny Vatovavy, Fitovinany, Atsimatsinanana ary mety hipaka hatrany Taolagnaro. Andrahona ny voamaraina fa hisava miandalana ihany rehefa misandratra andro ho antsika eto amin'ny afovoantany mihazo amin'ny faritra avaratra andrefana mihita tratraty aloatra mangoro sy ny faritra Atsinanana. Ny faritra avaratra sy avaratra Atsinanana ary ny tapany atsimo Madagasikara moa dia andrahona vitsy na iban-toerana kokoa ingaby masoandro. Raha ny tolakandro indray dia mbola mijanona ho maina hatrany ny any amin'ny faritra Diana, Sava, Morotsiraka na Lanjorofo ary ny aty amin'ny faritra Menabe, Iorombe, Atsimo andrefana, Anosy ary Androy. Miandrandra oram-baratra avokoa ny faritra sisa, marihana nefa fa mety tsy tokotoky ihany izay oram-baratra izay. Mivinan'ny maripana mananika hatrany amin'ny 5 na 9 degré ny maripana ambony rindra any amin'ny faritra Sofia, Boeny ary ny atany atsimon'ny Madagasikara. Mety isy fidinany hatramin'ny 9 na 7 degré kosa ny maripana ambony rindra ho antsika eto amin'ny afovoantany. Morotsiraka Atsinanana manodidina amin'ny 9 ka hatramin'ny 3 degré. Raha ny vinan'ny toetry ny andro ny alarobia kosa indray dia mbola ho maina hatrany aloha ny any amin'ny faritra Sava mihazo amin'ny tendrony avaratra, torak'izay ihany koa ny morotsiraka andrefana sy atsimo nosy. Miandrandra oram-baratra avokoa ny ankamaroany ny faritra maro ankoatran'ireo faritra voatanisa teo aloha ireo. Mivinan'ny maripana mananika hatrany amin'ny 5 na 9 degré ny any amin'ny atitany atsimo Madagasikara sy ny any amin'ny faritra Boeny sy Sofia. Eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 20 degré ho antsika eto amin'ny faritra anatiny. Tsy dia misy fiovana fa eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 degré hatrany ny maripana ambony rindra amin'ny morotsiraka Atsinanana. Raha ny vinan'ny toetry ny andro ny alakamisy kosa indray dia ho maina ny morotsiraka ny faritra Menabe, Atsimo andrefana, Androy ary Anosy. Miandrandra orana tandrifin-drahona rahankotroka indraindray ny faritra sisa rehetra. Mivinan'ny maripana dia tsy dia misy fiovana firy fa eo amin'ny 30 na 30 degré hatrany ny amin'ny faritra avaratra andrefana sy ny atitany atsimo. Eo amin'ny 17 ka hatramin'ny 20 degré ho antsika eto amin'ny afovoantany ary eo amin'ny 30 ka hatramin'ny 20 degré ny morotsiraka Atsinanana. Dia izay indray mivinan'ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro ho avy. Manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Izay avy etỳ eto Madagasikara dia mirasa ady taom-baovao feno fambiazana ho antsika rehetra. Veloma tompoko.